Dia zavatra jerentsika manaraka hoe fanatitra indray mandeha. Dia vitantsika tao amin'ny Lebreo toko fahavalo teo mantsy ilay tao aloha teo hoe nisy fanatitra nataon'i Jesosy hoy izy na Jesosy ilay mpisorona be nanao fanatitra tany an-danitra. Dia ny ten'Andriamanitra amin'izay manazava hoe inona ilay fanatitra natao amin'ny Hebreo toko fahasivy. Dia tonga dia vakentsika amin'ny 9:1. Fa Kristy kosa tonga mpisorona be amin'ny zavatra tsara ho avy. Namakivaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana izy. Zany hoe tsisy an'izao zavatra ary izao. Dino mantsy mitovy amin'ny Lebreo toko fahavalo dia ilay 9 teo ihany. Niditra indray mandeha monja. Zavatra tena zava-dehibe be mihitsy teo hoe indray mandeha ity dia io mihitsy ny zavatra tena hojerentsika izao mantsy hoe indray mandeha monja. Niditra indray mandeha monja tao amin'ny fitoerana masina izy, nefa tsy mba nitondra rano sy lahy sy ranjan'akomby izy fa ny rano-tenany dia ampy azahoana fanavotana mandrakizay ho antsika. Dia ity aloha jerentsika voalohany hoe hoy izy ten'Andriamanitra hoe niditra indray mandeha monja izy hoy izy tao amin'ny fitoerana masina. Dia ilay mpisorona be tany Fanekena taloha mantsy zany hoe manao fanatitra miverimberina isa-taona, misy fanatitra natao isa-taona. Fa Jesosy hoy izy indray mandeha fotsiny. Dia zany mantsy misy ifandraisany amin'le ohatra le nataontsika tany aloha satria le fanatitra tany amin'ny Testameta taloha aloka fanehoana le zavatra tena izy ho avy fotsiny. Toy zao ohatra le 29 mars teo zao ohatra. 29 mars 1947 indray mandeha ihany no nitranga. Fa izy tsika isa-taona dia manao fanehoana an'iny foana. Rehefa kelikely zao dia efa ho tonga zao 29 mars dia misy fety indray makany Moramanga, makany Ambatondrazaka. Mandeha amin'ilay toerana asehoan'ilay tolona ireny dia mamerina maneho an'ilay zavatra nitranga tamin'izany indray. Dia nisy mantsy mifamadika amin'ilay tany amin'ny Testameta taloha. Ilay ataontsika 29 mars mantsy hoe zavatra fanitranga tamin'ny 1947 dia averintsika tao foana. Atsiarovantsika ilay mahery fonotolona tamin'izany. Fa ilay tany amin'ny Fanekena taloha indray mifamadika hoe zavatra hitranga aty amin'ny fotoana ho avy. Fa ataon'zareo foana ilay izy mampatsiahy foana hoe indray androany dia izy ho isy zanak'Andriamanitra ho faty naisitra ny fahotana izao tontolo izao. Dia hoy izy hoe fa le zavatra tena izy, le fotoana tena nitranga nanaovan'i Jesosy ilay fanatitra tena fanatitra indray mandeha ihany. Mitovy ilay tamin'ny 29 mars indray mandeha nitranga ihany fa verimberitsika fotsiny. Dia mitovy an'izany ihany indray mandeha ilay fanatitra nataon'i Jesosy fa zareo tany aloha mamerimberina foana mampatsiahy ilay olona foana hoe fahotana dia misy tambiny, fahotana dia mila zavatra maty rehefa misy manota ny olona. Fa hoy izy hoe Jesosy hoy izy ilay fanatitra indray mandeha iny. Ilay teo amin'ny fijaliana zany dia rehefa teny Jesosy hoe vita iny indray mandeha iny hoy izy dia ampina azahoana zany hoe fanavotana mandrakizay ho antsika zany na hoe ampy hanavotana antsika mandrakizay. Dia zava-nitranga voalohany mantsy zany hoe rehefa teny Jesosy hoe vita dia nahazo fanavotana mandrakizay sy na hoe ampy hanavotana olona mandrakizay na hoe ampy handoavany vidin'ny fahotan'olona mandrakizay ny zavatra teo amin'ny fijaliana iny. Dia dikan'izany mantsy zany tsy hoe miverimberina mamelala koa foana Andriamanitra ny verina maty foana Jesosy dia verina mandrakitra antsika amin'ny rany dia verina maty izy dia verina mandrakitra antsika amin'ny rany. Tsy zany hoy izy fa indray mandeha dia tonga dia vita dia mahazo fanavotana mandrakizay. Dia voarakotra iny na hoe vitan'iny fanavotana iny daholo ny fahotantsika hatramin'izay lasa tany aloha be tany mazava ho azy hatramin'izay olona tany alohan'i Jesosy, hatramin'ny tao amin'ny fotoana Jesosy hatramintsika ety ho avy. Dia na dia hatramin'izay fahotana mbola ho avy betsaka be zany dia voarakitra iny fanatitra indray mandeha nataon'i Jesosy teo amin'ny fijaliana iny. Izy mantsy zany tsy hoe teo amin'ny fijaliana fotsiny fa izy nakany an-danitra dia nanao an'izany hoe namakivaky ilay tabernakely tena izy zany. Dia toy izantsika ihany hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe Lebreo toko fahasivy teny dia 9:13. Fa raha ny rano sy lasy ny ranomby lahy ary ny laven'ny vantromby vavy efafa amin'izay voaloto no manamasina ka manadio ny nofo. Dia tokoa mantsy ny Testameta taloha mantsy zany manadio ny nofo fotsiny fa aty amin'ny Fanekena vaovao misy zavatra nitranga mihitsy hoe Jesosy nanaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Dia hoy izy hoe maika fandrahan'i Kristy izay nanolotra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Dia efa mantsy zany hoy izy hoe sady mahavita manadio zany hoy izy ilay fanatitra indray mandeha nataon'i Jesosy dia hoe sady mahavita manadio hatrany feno fieritreretana. Dia ilay manadio mantsy zany hoe rehefa vita ilay fanavotana mandrakizay dia tsy lasa very tsony olona. Tsy hoe rehefa nandrain'i Jesosy ohatra dia hoe noho zavatra nohatra hoe nanao zavatra tsy dia mety tany ohatra dia lasa very indray dia avy dia mifona indray dia manao fanatitra hafa indray Jesosy dia mamela eloko anahy dia mandrakitra anahy amin'ny rano dia avy dia elaela indray dia manota kely za dia mifona indray dia lasa voavonjy indray dia very dia voavonjy dia very. Tsy zany hoy izy tsy hoe manao fanatitra be dia be Jesosy dia tsy mandrakitra ny raha be dia be zany izy. Fa fanatitra indray mandeha natao tao amin'ilay fitoerana tena izy dia nanaisitra ny fahotana izao tontolo izao izy. Dia tsy very intsony izay olona mino Jesosy fa voavonjy foana na dia manota ary.
dia dikan'izany manaraka mantsy zany hoe fanavotana mandrakizay zany hoe navelan'i Jesosy mihitsy zany fahotantsika lefa lasa aloha, dia fanavelan'i Jesosy koa fahotantsika na dia izay mbola ho avy ary, satria fanavotana mandrakizay ilay tsy hoe fanavotana mandra-panota, hoe fanavotana mandra-palahady ohatra, dia hoe fanavotana herinandro. Misy olona zao mieritreritra zany hoe fanavotana herinandro dia mankany am-piangonana izy lahady dia mivavaka indray hoe tsy marina indray tsika dia mibebaka marina dia voavonjy, dia aveo dia elaela dia tsy voavonjy dia mibebaka marina dia voavonjy. Zavatra zany tsy hoe fanavotana ohatran'izany hoe sisy hoe herinandro na taba-bolana, fa ozy hoe fanavotana mandrakizay. Fa nisany dikan'izany manaraka mihitsy mantsy hoe zay olona mino Jesosy ihany no voavonjy, fa zay olona tsy mino Jesosy dia tsy mety voavonjy na dia miezaka be ary, satria Jesosy nanao le fanavotana, nanao le fanatitra indray mandeha dia nahazo le fanavotana mandrakizay. Dia dikan'izany mantsy zany hoe teny fanekena vaovao tsy hoe zay zavatra ataon'olona intsony manamaritra hoe voavonjy izy na tsy voavonjy, fa na dia zay olona faran'izay tsara toetra be, faran'izay mpanao asa soa be ary, fa raha tsy mino Jesosy izy dia tsy voavonjy, satria tsy voarainy le zavatra nataon'i Jesosy iny, nanaisitra ny fahotana izao tontolo izao Jesosy, fa tsy voarainy. Dia le farany teo mantsy hoe maika andran'i Kristy ozy izy ny havita anadio hatramin'ny feon'ny fieritreretantsika, na hoe rehefa madio mantsy zany rehefa vitan'i Jesosy le fanavotana mandrakizay, rehefa voavitra mandrakizay tsika, dia tsy mitaintaina zany ntsony hoe ho very na hoe tsy tian'Andriamanitra tsony ihany hoe ataon'Andriamanitra marary na hoe voahozina na zavatra ohatran'izany. Madio hatramin'izany ozy izy ny fieritreretantsika dia tsy hoe manontany tena zany foana tsika. Misy olona zao mieritreritra zany fahotana ary zao sa tsy fahotana, fahotana ary zao sa tsy fahotana, zany foana ny ataony isan'andro isaky misy zavatra atao kely. Dia misy fotoana indray ny olona ohatrany hoe miresaka fahotana amin'Andriamanitra foana, isaky na dia ohatra hoe tsy miteny an'izany ary ny baiboly dia izany foana zavatra mandalo ao an-tsainy. Anisan'ny zavatra ohatrany hoe ohatra akaiky indrindra amin'izany mihitsy mantsy le any amin'le rehefa mandray reny dia misy ilay ten'Andriamanitra iny mantsy any amin'ny Korintiana voalohany angamba izay toko 1:12. Tena zany ten'Andriamanitra hoe samy mandinika ny tena no sisika dia hoe mamantatra ny tenan'i Kristy. Dia misy olona zao mieritreritra an'izany dia satria izy manana zany fisainana maloto zany, na hoe fisainana malotina fahotana zany, dia mieritreritra foana hoe za zany isin'Andriamanitra mahatsapa tena hoe mpanota sa manina sa manina. Dia satria manana zany fisainana zany foana izy hoe misy fisainana malotina fahotana dia mieritreritra fahotana foana. Dia misy koa olona mahatsapa tena mpanota foana, ohatra zao mivavaka izy hariva alohan'ny hatory, dia vao mifoha maraina izy dia mahatsapa tena za sa mpanota be koa za zany, dia mifonina sy ny tariny eo izy. Dia nefa izy tsy nanao ninona fa natory tao izy, dia ohatra maraina ary dia mahatsapa sady izy hoe mpanota nefa mbola tsy ary nanao ninona, mbola tsy ary niala teo am-pandriana afy ary. Zany koa zao feon'ny fieritreretana maloto. So dia le fanatitra indray mandeha monjy nataon'i Jesosy. Dia rehefa miteny mantsy zany ten'Andriamanitra hoe vita, na hoe rehefa miteny Jesosy teo amin'ny fijaliana hoe vita, dia miresaka n'iny fanatitra indray mandeha iny izy, na ahafahany nahazahoany hoe fanavotana mandrakizay ho antsika, dia ahafahany nanavitra antsika mandrakizay, na hoe nanome antsika fanavotana mandrakizay dia tsy mila miasa saina amina fahotana intsony tsika mandrakizay fa efa vita le izy. Fa izy miresaka misy koa ny ten'Andriamanitra hoe vita, hoe efa madio tsika, efa nahazo fanavotana mandrakizay anao rehefa nandray an'i Jesosy. Dia miresaka izy hoe madio hatramin'ny fieritreretanao dia tsy mieritreritra fahotana intsony, tsy hoe mitaintaina amin'izany foana sao dia fahotana ary ity, sao dia fahotana ary sao dia za tamin'ny alina mba nanota ohatra, nefa ianao tsy nanao ninona fa natory, na hoe mifoha maraina ohatra dia mifona dia tonga any am-piangonana dia efa mahatsapa sady hoe mety fa nanota kely indray sao sa tany an-dalana tany zavatra ohatran'izany. Sady madio ny fanahintsika, madio tsika hoe voavonjy mahazo fanavotana mandrakizay, fa sady madio ny fieritreretantsika hoe tsy mieritreritra hota intsony tsika dia afaka amin'izany asa ratsy zany, hoe afa maty zany tsika ho sisy dia manompo an'Andriamanitra velona, manana fifandraisana amin'Andriamanitra amina fiainana. Zavatra jerentsika manaraka fanatitra indray mandeha. Hebreo 7:7-8. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izay tandindro ny tena fitoerana masina, fa mankany an-danitra mihitsy ary ankehitriny izy dia miseho anatrehan'Andriamanitra ho antsika. Dia nitantsika voalohany eto mantsy hoe miverina ihany le ndresana tao amin'ny Hebreo 9:9 sy le 7 teo aloha teo, hoe Kristy ozy izy tao amin'le fitoerana masina tena izy fa tsy tamin'le alika le tetỳ tany. Le tetỳ tany mantsy zany tandindona sary fanehoanan'le toerana any an-danitra anaovan'i Jesosy fanatitra fotsiny, fa le any an-danitra ny tena izy. Dia mbola miverina ihany koa le hoe miseho anatrehan'Andriamanitra ho antsika ozy izy, na hoe mitovy an'le hoe mpanelanelana teo amantsy zany. Nohatra amin'izany hoe olona miseho anatrehan'Andriamanitra na hoe miseho anatrehan'olon-kafa amin'ny toerantsika zany mantsy ohatra ny mpisolo vava,
Any fitsarana zao de misy mpisolo vava de le mpisolo vava no manazava sy miaro atsika eo de ohatran'izany mantsy zany ataon'i Jesosy zao izy miseho anatrehan'Andriamanitra izy maneho atsika ny hoe mireprésente atsika. No ohatra manaraka koa zao ohatra hoe nisy fotoana zao za niasa tamina orinasa gasy tam'zany de fany vazaha le client le tena iasana le tompo le asa de za tam'zany manao le asako fa le orinasa gasy no miseho anatrehan'le tena client ho anahy de dikan'izany mantsy zany izy no miresaka mivantana am'le client de tsy hoe ny expérience-ko ohatra no jeren'le client fa hoe le fahaizan'le orinasa maneho anahy mihitsy. De tam'zany ary tsy fantatry le olona any avy ny tena anarako fa ny anarako mantsy gasy Ravo ny anarako de nisoloina anarana hoe mba vazavaza tam'zany de am'zay hoe tsy de manahirana le olona fa le tiako atongavana hoe satria misy an'le mpanelanelana iny le orinasa gasy iny no miseho eo anatrehan'le client ho anahy de tsy fantatry zareo akory ary za hoe olona ohatry ny ahoana de ohatra'izany mantsy zany zavatra mitranga ty amin'ny fanekena vaovao izy hoe Jesosy no miseho enatrihan'Andriamanitra ao atsika de Andriamanitra zany tsy hoe mijery atsika mivantana tsony tsy hoe manisa ny fahotantsika mivantana hoe nanao zao izy androany nanao zao izy teo nanao zao izy teo fa mijery an'i Jesosy izy de satria Jesosy no eo anelanelantsika isy Andriamanitra de Jesosy ny hitany rehefa mijery atsika izy de zany mahatonga zany hoe afaka hoe tsy manisa ny fahotako tsony Andriamanitra satria tsy za le nanao zavatra tsy mety ny hitany fa Jesosy le niaina fiaina tonga lafatra de nanao fanatitra tonga lafatra teo amin'ny azy fijaliana de ohatran'izany mantsy ny dikan'ity anankiray ty amin'ny ankapobeny hoe miseho anatrehan'Andriamanitra ao atsika Jesosy de Jesosy ny hitan'Andriamanitra rehefa mijery atsika izy de ny zavatra vitan'i Jesosy ny zavatra tsara vitan'i Jesosy ny fiainana tonga lafatra be niainan'i Jesosy teto an-tany iny no miseho anatrehan'Andriamanitra ao atsika de toizantsika ihany amin'ny 5:20 ary tsy niditra izy mba nolotra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be niditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny zavatra hafa dia ny mantsy efa nresantsika kely teo ihany hoe mpisorona be le tany aloha satria manao le tandrindina izy maneho an'le zavatra tena izy fotsiny dia miverimberina izy isan-taona izy dia mampatsiahy ny olona foana hoe ndray androany dia izy mpisorona be ho avy ianao fanatitra tena mahafaka fahotana marina fa Jesosy ozy izy tsy manolotra ny tena matetika fa indray mandeha ihany fa raha tsy zany dia tsy maintsy honjaly matetika izy ary izay nanaovana izao tontolo izao fa ankehitriny dia efa niseho indray mandeha tamin'ny andro farany izao izy mba nafaka nota tamin'ny nanoloran'ny tenany ary tahaka nanendrenan'olona ho faty indray mandeha koa rehefa afaka izany dia isy fitsarana dia tahaka izany koa Kristy rehefa nanolotra indray mandeha hitondra notany maro dia iseho fanondrontsy amin'ny nota fa ho famonjena kosa ho amin'izay miandry azy. De eto mantsy le hoe fahitantsika teo mantsy le hoe nanolotra ny tena indray mandeha Jesosy fa hoe zavatra tena mila tsapantsika fotsiny zany hoe averin'ny baiboly foana indray mandeha le izy satria zavatra zava-dehibe be mihitsy zany matoa averin'ny tena Andriamanitra hoe indray mandeha nanolotra fanatitra indray mandeha izy nanolotra ny tena indray mandeha izy fa aveo hitantsika eto amin'izay ny tenin'ny tena Andriamanitra hoe nanolotra ny tena indray mandeha izy hitondra ny otany maro de dikan'izany mantsy zany hoe natao teo amin'ny Jesosy ny fahotantsika betsaka be na ny tany aloha na ny taty aoriana ny olombelona rehetra mihitsy dia natao teo amin'ny Jesosy ohatrany hoe napetraka teo ambonin'i Jesosy le fahotana dia nentiny amin'izay iny nalainy ho anazy le izy hoe ento ty omeo anahy le fahotana dia napetraka taminazy dia nentiny dia zany nahatonga n'ireny zavatra betsaka be niaritra tamin'i Jesosy ireny. Raha vakitsika zao nisy atoko fa 3:20 dia 9:4 dia zao nresahana hoe nitondra ny areantsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika kanjo isika kosa nanao azy nokapoana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny helontsika ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny dia kapoka taminy nasitranana antsika dia ny ten'Andriamanitra mantsy zany manazava an'izany hoe Jesosy hoe nitondra ny fahotana zao tontolo zao le vokatry le fahotana iny ny teny Isaia teo hoe le fahadisoantsika dia ny vokatry iny dia le fonina izy nitorotoroana izy noho ny fahadisoantsika dia hatramin'ny aretina le hoe vonintazo sy ny sisa reny ary dia napetraka tamin'i Jesosy koa dia zany tonga ny Jesosy nikapoana fa ozy isy mantsy zany ten'Andriamanitra hoe nentin'i Jesosy reny dia leo amin'ny Hebreo 7 teo amin'izay dia ozy izy hoe nitondra le fahotany maro indray mandeha izy fa rehefa iseho fanondrony amin'izay Jesosy any amin'ny farany dia tsy amin'ny fahotana tsony na hoe natao teo aminazy le fahotana fa satria afaka le fahotana resy le izy dia rehefa miseho indray mandeha Jesosy dia tsisy fahotana tsony satria le fahotana natao taminazy fa afaka efa resy
Dia za mantsy zany zavatra hitantsika manaraka hoe tena Andriamanitra mantsy miteny hoe vita, Jesosy niteny hoe vita. Dia rehefa niteny zany Jesosy hoe vita dia miresaka an'iny hoe fahotana napetraka teo aminazy iny izy, dia nikapoana izy, nylefonina izy, maty mihitsy ary izy ny farany. Miresaka an'iny izy hoe vitako nitondra le fahotana dia lasa taty amina fahotana zao tontolo zao dia afaka le izy. Dia lasa tsy manan-kery ny fahotana. Dia dikan'izany mantsy zany efa nentin'i Jesosy ny fahotantsika rehetra rehefa nandray an'i Jesosy ianao. Dia efa nentin'i Jesosy ny fahotanao lasa, fahotanao zao sy fahotanao ho avy. Efa natao teo amin'i Jesosy daholo dia rehefa iverina Jesosy dia tsisy fahotana intsony aminazy satria efa vita le izy, efa nentiny dia efa nikapoana izy, efa nampiarina taminazy vokatry ny fahotana. Fa izy nefa zany tsy midika hoe voavonjy ho azy daholo olona rehetra satria napetraka teo amin'i Jesosy ny fahotana zao tontolo zao. Fa za mahatonga zany hoe mila mandray an'i Jesosy le olona dia zay vao manan-kery aminazy iny, ohatrany hoe manome lalana an'i Jesosy izy hoe ianao zany mahazo manelanelana anazy Andriamanitra. Dia zay izy vao miatra aminazy, zay vao lasa manelanelana anazy Andriamanitra Jesosy, zay vao lasa hoe miseho anatrehan'Andriamanitra ho anazy Jesosy. Fa na dia hoe efa nentin'i Jesosy ary zany fahotan'le olona nefa raha tsy mandray an'i Jesosy le olona, raha tsy mino an'i Jesosy izy, dia tsy misitraka an'le izy fa mitovy ny olona hoe mbola tsisy nandoa ihany vidin'ny fahotany. Fa ho tsika efa nandray an'i Jesosy antenena zany hoe rehefa nandray an'i Jesosy ianao nanao le tany amin'ny Romana 10:7 iny hoe mino Jesosy amin'ny fonao dia manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao. Dia hoe efa nentin'i Jesosy daholo zany ny fahotanao lasa ankehitriny ary ho avy. Dia efa voarainao le famelan-keloka nataon'i Jesosy ho anao. Dia zany dikan'izany hoe vita zany ety amin'ny fanekena vaovao.